izy. iranatsiny kely aloha misy olana ny bafilatsika tsy mandeha tsara, tsy mandeha mihitsy moa zany fa tsy mandeha tsara zay nataraiky aho mbola mikenokenona kely iranatsiny vo eo ampandefasana azy. Mijery hoe inona ny olana tsy mandeha ny bafilatsika. Iranatsiny indrindra tompoko. Tenainao mba handeha am'izay. Zay. Kristi Tubuso Mandiana unitumpu mandiana Uamin isang tutuisa Mitsagana alieni mitsagana Kaisin umana Mandiana mahitalikan itama Maapifalini ulifu Imahaja illa sofamisilana Senyuvat sinetimu Tisufu nainasu Sageranu nainuku Asiulu itani Kena anjaman ita Tuputawan ita Namparamu fatani Mandian laun itu kumandiana Uamin isa tutulisa Mitsangana arieni mitsangana Aizin umana Mandiana anak tansakan inusa Umeu tukirei miketaka Mianzara na wakavi ututusa Kasutyareiraka Mandiana iyana Kavitami asana Yanitami nawari Mula nianire Nianai satambire Tere faziete Mandiana unitumpu mandiana Uamin isa tutulisa Mitsagana alieni mitsagana Aizin umana Finaritra daholo tafaona soamatsara amin'ity catéchisme d'adulte
isaky ny alarobia hariva amin'ny 5 ora ka hatramin'ny amin'ny 5 ora na amin'ny 9 ora any Madagasikara. Ialana tsiny ny tsy fahatombanana teo satria miezaka manao ny fandarana mivantana sady pare Facebook aho no pare YouTube, zany hoe indray miaraka de misy branchement maromaro mifangaro tato a, na ny son na ny baffle caméra anankiroa, PC anankiroa, ny tanana nefa roa fotsiny a, tsy maintsy ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra, de zay nahatonga ny fifanjevona kely teo fa ialana tsiny. Eny ary androany tsika dia iresaka mombany amin'ny teisme toy an'ny fampianarana ny amin'ny atao hoe ireo karazana fampianaran-diso. Marina zany fa ho anareo zay manaraka sur YouTube dia azonareo jerena amin'ny YouTube Jean-Luc Ramanatombotsoa na Ramanatombotsoa Jean-Luc, dia ao nareo afaka mi-télécharger ity fandarana ity ho an'izay mila izany. Mialoha ny irosotsika amin'ny lohateny dia mahafaly ahy manolotra anareo hira anankiray fampidirana satria raha miresaka hoe teisme zany de momba ny hoe Andriamanitra nefa koa misy fiheverana momba an'Andriamanitra na ny fandraisan'ny olona momba an'Andriamanitra, izay no resahana ao anatin'ilay teisme. Dia ho fampidirantsika an'izay lesona zay a dia mahafaly ahy manolotra anareo ty hira ty, hiran'ny chorale ny FPMA, tsy hiran'ny chorale FPMA fa ny hirain'ny chorale PFPMA Paris moa, fa hirany hoe Andriamanitra e mahagaga, dia izay no isatarantsika ny fotoana mialohan'ny fampianarana.
Vavaka isika rehetra misotranao zay Andriamanitra nomenao izao tolakandro ndray afaka nianatra sy andinika ny amin'ny mombanao raha tsy anao mihitsy ny fanahinao no mampafantatra anay ny tsy ambaratelo dia zavapoana ihany ny fibedibedenay eto sombitsombony ihany ny fahalalanay araky ny voalazan'ny teninao fa aminao misy ny fahafenona rehetra mampianara ndray Jesosy fa mitanatana vava ny mpianatrao. Amen. Teisme. Tandresaka ny mahazatra antsika hoe ny zavatra edivana matetika na edivana mafy dia ny momba ny ateisme. Mety vaovao ny sofinareo ngamba le hoe teisme isan'ny fampianaran-diso edivana. Ny mety mahazatra anareo dia ny hoe ateisme. Le A zany marika na négation. Dikan'izay zany raha hoe ateisme dia hoe izay rafitinina zany efa nazavaiko teo aminareo teo hoe tsy misy zany olona tsy mino an'Andriamanitra zany. Fa ny ateisme amiko dia tsy hoe olona tsy mino an'Andriamanitra fa ny olona manda an'Andriamanitra. Samy hafa zany a. Ny ateisme dia ny définitionko zany zay dia ny fandavana an'Andriamanitra. Ny devoly dia mino fa misy Andriamanitra fa ny devoly dia manda ny fahefan'Andriamanitra. Dikan'izay dia lazaina ho isan'ny tsy mino koa izy. Ao a. Noho izany tsy maridrefy amonjena ny olona mihitsy ny finonao ny fisian'Andriamanitra. Tsy hoe mino anao fa nisy zany Jesosy zany, mino anao fa nisy zany Andriamanitra ray zany dia ampy amonjena anao zay. Non. Ny atao hoe athée dia zay olona manda an'Andriamanitra. Donc ny teisme zany raha ny eritreritsika dia hoe contraire an'izay. Mifanohitra am'izay. Heveritsika ho zavatra tsara ny teisme. Nefa dia ho hitanareo eto fa fampianarana mivaona ihany koa ny teisme. Ary tsy azo ankinana velively na dia milaza hoe teisme ary izy teiste. Andao jerentsika kely ny tantara satria avy aiza nipoiran'ilay teisme dia hatratany amin'ny taonjato faha 8 18e siècle. Ny teisme dia noraisina ohatran'ny hoe religion raisonnable et naturelle. Izay ny teisme tamin'ny 18e siècle. Religion raisonnable zany hoe fivavahana natoraly. Finoana an'Andriamanitra de façon naturelle. Fa tsy avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra tena. Ny finoatsika kristianina dia mino an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra manambara-tena amintsika. Izay fanambaran-tena an'Andriamanitra izay no mahamarina ny finoatsika fa tsy ny fahamaritantsika an'Andriamanitra amin'ny saintsika no mahamarina ny finoatsika. Zany hoe ny finoana kristianina dia miorina eo ambony ny fanambaran'Andriamanitra tena. Fa ny teista kosa dia zao hoe izy no manakatra an'Andriamanitra amin'ny raison sy amin'ny atao hoe croyance naturelle. Ary io no afangaron'ny olona amin'ny malagasy hoe ny malagasy dia mivavaka fa mino fisian'Andriamanitra. Teista ny malagasy fa tsy kristianina.
tsy kristianina ny malagasy fa théiste satria religion naturelle, religion raisonnable le hoe azany loasa mangina no jerena fa Andriamanitra ao tapony loha, zany le théisme. Izay mahatonga sasany hoe ny fivavahana kristianina nanimba ny ny finoana ny malagasy efa nino an'Andriamanitra hatramin'izay olo sasany ka tsy mila ny kristianisme fa ny kristianisme de fanjanahantany. Zay moa le voizina mba hanaratsiana ny fivavahana kristianina dia hamarinina amin'ny hoe efa nino an'Andriamanitra de façon naturelle. Ny finoana an'Andriamanitra tsy avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra tena fa ny finoana an'Andriamanitra avy amin'ny raison sy avy amin'ny naturaly dia tsy azo antoka ho azavaitsika eo rehefa avy eo. Nefa izay ny théisme. Heverina zany fa manana fifandraisana naturaly amin'Andriamanitra hono ny olombelona satria noharian'Andriamanitra. Any zany bazy iankina zareo zany hoe hakany kely koa zany ilay fotom-pisainana ao amin'ny baiboly. Zay ny mahenjana le théiste akany kely hoe satria tsika ozy noharian'Andriamanitra noho izany rehefa noharian'Andriamanitra dia ao anatitsika ao misy zavatra afahatsika mino an'Andriamanitra d'office, zany hoe automatique zany, tsy automatique ny finoana. Ny finoana de avy amin'ny toroteny ary ny toroteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy. Hitanareo am'izay zany le maha-mivoana le théisme. Ka ny ao anatin'ity théisme ty dia ny olona no mitrandraka ny fifandraisany amin'Andriamanitra tsy mila an Jesosy fa naturaly dia se manifester amina raha atao hoe sentiment religieux, le fanahy mivavaka. Io koa le zay hoe ny gasy no manana fanahy mivavaka izay efa voajanahary, tsy ny gasy rery fa raha makany amin'ny civilisation hafa koa anao ny Maya, ny civilisation hindou, ny civilisation hafa dia manana ny dolo satria ny théisme dia universel. Manana fanahy tia mivavaka, ny fanahy fa tsy fantatra mivavaka amin'iza. Tsy hoe le fa azo tonao mivavaka ny zava-dehibe fa hoe mivavaka amin'iza. Eo no mipetraka ny baraingo. Ka io fanahy tia mivavaka io no trandrahana, mila trandrahana ho afaka hanakatra sy hitady an'Andriamanitra samy rery. Zay ny théisme zay. Ireo zany le karazan'le olona raha ataoko amin'ny mahitsitsy kokoa, ireo karazan'ny olona miteny hoe zaho mino an'Andriamanitra fa tsy mitovy am'izay lazain'ny baibolinareo kristianina no inoko fa zaho manana fifandraisako amin'Andriamanitra manokana tsy mila baiboly. Averiko indray, zaho mino an'Andriamanitra fa tsy mila baiboly ary tsy mitovy amin'ny zay lazain'ny baibolinareo kristianina fa samy mino an'Andriamanitra tsika. Zay mahatonga reo hoe zany tsy ilaina mandeha makany am-piangonana, tsy ilaina mamaky baiboly, tsy ilaina mianatra soratra masina fa zaho efa manana finoana an'Andriamanitra voajanahary hoy ny sasany. Tsy tadidiko izy ny raha tsy diso aho areo tsy teniteny foana fa nisy fandaharana taloha nalaza be tamin'ny télévision mbola fahavelon'ny pasteur Richard Andriamanjata de nisy an'le rangato hoe gisement iny. Anisany mivoy an'izany théisme zany reny. Le hoe ny gasy dia efa manana fanan'Andriamanitra ao aminy sy ny sisa sy ny sisa. Tandremo tsara fa ny théisme dia maka voambolana betsaka avy aty amin'ny fivavahana kristiana. Noho zany de tsy indrindra zany fa tsy kristianisme mihitsy ny théisme na dia milaza fa manaiky ny fisian'Andriamanitra ary izy. Eo eo foana zany le mahatonga manararoatra amin'ny teny hoe tsy hoe rehefa mino Andriamanitra anankiray iombonana isika dia mitovy ny finoatsika hoe tout chemin mène à Rome. Tsia. Fa ny finoanao an'Andriamanitra dia finoanao tsy finoana moa zany fa vokatry ny asa sainao sy vokatry ny fiezahanao. Fa ny finoana zay ananako sy ny finoana zay anananao an Jesosy dia vokatry ny fanambaran'Andriamanitra tena aminao. Zareo tsara le mahasamy hafa azy, Andriamanitra no midina manambara tena
dia izay miteraka finoana. Fa ny finoana teista kosa dia ianao no mila miezaka manakatra an'Andriamanitra amin'ny sainao sy amin'ny recherche anao sy amin'ny natiora, dia izay no lazanao fa hoe mino fisian'Andriamanitra ianao. Finoana roa samy hafa zany. Ny teista rehetra dia manda tanteraka ny révélation'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina. Ny Andriamanitra no se révéler ho azy fa tsy amin'ny alalan'ny soratra masina izany, izay lavitsika tanteraka izany. Doka jerentsika Hébreu 1:1 ka hatramin'ny 4. Hébreu 1:1 ka hatramin'ny 4, famaky izy io rehefa amin'ny fotoanan'ny Krismasy. Hébreu 1:1 ka hatramin'ny 4, ny anaran'i Jesosy. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary nihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Zay zany fomba fanao samihafa. Taloha Andriamanitra mety afaka miteny amin'ny alalan'ny natiora, fa zao izy dia notendreny ny zanany ka mihazona ny zavatra rehetra amin'inona izy? Amin'ny herin'ny teniny. Dikan'izay zany ny fanambaran'Andriamanitra tena amin'ny alalan'ny soratra masina ihany no fiable sy azo antoka, fa tsy zay expérience spirituelle ny olona samy rery. Marina tsara zany fa ny mideran'Andriamanitra noho ny asa tanany noho ny zavaboary. Matetika moa ny olona hoe il suffit de regarder la nature dia mino an'Andriamanitra ho azy. Zay mbola fisainana teista zany. Isika tsy mino an'Andriamanitra noho ny atsarany zavaboary, fa isika mideran'Andriamanitra noho ny fahatsarany zavaboary samihafa zany. Ny finoatsika tsy miainga avy amin'ny fijerenany masoandro milentika. Ny finoatsika tsy miainga avy amin'ny voninkazo miposaka. Ny finoatsika tsy miainga avy amin'ny fahatsarany tontolo na dia mampitolagaga. Ny finoatsika dia avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Fa isika kosa dia mideran'Andriamanitra noho ny asany tanany. Zay dia marina. Ka samihafa ny fiderana sy ny finoana. Nefa reo olona reo zany dia zay ny azy hoe manao méditation anaty ala izy dia hoe mijery ny natiora, dia manakatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny natiora. Kanefa dia azadino fa tsy ampy ny fahalalanao an'Andriamanitra naoviana ny fibanjinanao ny zavaboary. Tsy ampy. Izay le lazainy hoe révélation naturelle reny. Fa tsy feno, fa ny tena révélation dia hoe nampiteneniny amintsika ny zanany. Satria nahoana? I Jesosy no endriky ny tenany iray. Izy no identique, izy no mahalala an'Andriamanitra, izy no mahafantatra ny ao am-pon'Andriamanitra, dia izy ihany koa no mampahafantatra antsika zany amin'ny alalan'ny teniny. Izay no fanambarana azo antoka. Ny teista dia mandany zany. Manahoana no ina ny antony hoe tena zava-dehibe le hoe tsy maintsy mandalo ny fanambaran'Andriamanitra tena ny finoana, fa tsy révélation naturelle no arahantsika. Dia aloha ny soratra masina ihany koa no mamaly azy. Timothée 2:7, Timothée 2:7, 9:9 sy 7:10. Timothée 2:7, 9:9 sy 7:10 haitsika tsara ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra, fa tsy hoe nomeny fitakarany saintsika azy. Dia mahasoa koa ho, eno tsara, ho fampianarana, ho faharesen-dahatra, ho fanitsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Zany hoe raha ho tanteraka zany ny olon'Andriamanitra dia tsy maintsy ahitsy tezaina ampianariny soratra masina, fa tsy amin'ny alalan'ny
inspiration naturelle zay le izy de ozy mba ho vonina ho tsara ho amin'ny asa tsara en traduction française izy de ozy izy hoe afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. C'est le tsara hoe un homme accompli, c'est un homme qui est bien éduqué par la parole de Dieu. Zay ny atao hoe accompli fa tsy le olona mpanofinofy eny amin'ny abakabaka eny hoe zaho manakatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny méditation, amin'ny alalan'ny fijerena ny vorona, amin'ny alalan'ny fijerena ny fiposaka ary zay no mahatonga le hoe fanompontsampy ny mivavaka amin'ny masoandro sy ny kintana satria reny de le olona miezaka manakatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary ka tsy mahalaza an'Andriamanitra mihitsy ny zavaboary, tsy manambara an'Andriamanitra mihitsy ny zavaboary. Ao anatin'izay koa misy karazany atao hoe kambana amin'ilay teisme, ny atao hoe déisme, théisme ary déisme, mifanakaikaiky reo fa misy fahasamihafany kely ihany. Ny déisme dia fieverana théorique mazava ho azy purement intellectuel izay manamafy fa tany am-boalohany izao tontolo izao dia tamin'ny misy être suprême izay nahary ny lanitra sy ny tany de nametraka lalàna mifehy azy. Io être suprême io izy tsy milaza hoe Andriamanitra fa être suprême fotsiny. Zay mahasamihafa azy amin'ny théiste. Ny théiste de hoe Andriamanitra io fa ny déiste de hoe on sait pas fa c'est un être suprême. Raha asa fametefa heninao le toetsaina hoe Andriamanitra zany ohatrany hoe olona mpanamboatra famataranandro comme un horloger hoy Henry Harvon. Dieu est comme un horloger qui a composé et a mis en marche le mouvement de l'univers. De ohatrany hoe nalefa nasina pile zany ny famataranandro de miodina ho azy eo ary zay ny fiheveran'ny olona ary zay mahatonga ny olona hoe maninona raha misy Andriamanitra maninona misy fahoriana ety ambony tany satria reny olona reny de mbola manana toetsaina déiste izay kambana amin'ny théiste ihany hoe Andriamanitra zany nametraka ny lalàna ny natiora dia ny zavatra mitranga eto zany de avy amin'Andriamanitra daholo ary eto zany de tiako tsindrina tsara izay zavatra zay fa mba hazava amitsika tsy hoe rehefa mitranga de avy amin'Andriamanitra fa avelan'Andriamanitra hitranga ny zavatra ety ambany masoandro satria zany rehefa mbola mieritreritra ny hoe matoa io miseho de avy amin'Andriamanitra tsy voatery. Ohatra mamo ianao de accidenté ianao de hiteny vana hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra araky ny sitrapon'Andriamanitra dia nodimandry ranona ianao no nanao ny nataonao fa tsy Andriamanitra. Zay zany le hoe satria mieritreritra reny hoe ofany Andriamanitra zany na être suprême zay ohatrany famataranandro de avelan'ny miodina ho azy eo de mandeha ho azy eo tsy atompoko. Lasa ohatrany hoe manana autonomie zany ilay zavaboary. Ny déisme izay atao hoe kambana amin'ny théisme dia mandako ny resaka ara-pivavahana. Ny anisany malaza tam'izany ry Voltaire reny izay nampiseho mazava tsara hoe marina izy fa sarotra ny hino fa tsy misy être suprême nahatonga zao zavatra rehetrarehetra zao kanefa ozy izany Andriamanitra zany être suprême zany dia tsy olona azo atonina tsy olona azo atonina fa ary tsy mifandray amin'ny olona. Io le mitovy amin'ny mythologie grecque reo Andriamanitra zay ao amin'ilay atao hoe Panthéon dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiainan'ny olona ety ambony tany ary zay no mahasarobidiny fivavahana kristiana ny Andriamanitsika de Andriamanitra mifandray amin'ny olona. Zay le nahatonga antsika nampianatra momba ny trinité raha tadidinareo tena ao anatin'ny identité an'Andriamanitra mihitsy ny maha trinité azy satria nahoana dikan'le hoe trinité le personne ozy tsika dia hoe être relationnel zay ny dikany atao hoe personne
ao amin'ny trinité ny ray maniraka ny zanaka, ny ray sy ny zanaka maniraka ny fanahy masina. Être relationnel. Raha esorinao zay relationnel amin'Andriamanitra zay dia mitovy amin'ny sampy izy. Satria ny sampy dia mitoka-monina any ary tsy misy ifandraisany amin'ny olona ary tsy mifampikasokasoka amin'ny olona. Fa ny Andriamantsika hatramin'ny Genesis toko voalohany dia Andriamanitra mitsangatsangana tao amin'ny saha. Andriamanitra mifandray amin'ny olona. Hitanareo amin'izay zany ny tena mahasamy hafa an'ilay Andriamanitra ny kristianina lazay ny fivavahana kristiana sy ny Andriamanitra ny théisme. Oui, Emmanuel Kant, philosophe. Le déisme croit en un Dieu. Hein? Le déisme, le déiste croit en un Dieu. Un Dieu tsy fantatra fahany. Ohatran'le nany malagasy zao a aza loha samangina zay fa Andriamanitra any atapoloha any. Tsy fantatra hoe izy io, ohatry ny ahoana izy, fa de hoe misy zanahary zany. Fa ny isika dia mino un Dieu vivant. Qui dit vivant? Un Dieu relationnel. Mifandray amitsika. Ho an'ny théisme classique dia Andriamanitra zany ohatrany hoe ivelany zao tontolo zao. Nefa ny Andriamanitsika dia miteny hoe indro zao momba anareo mandrakariva. Zareo tsara zany le différence. Ny antsika zany dia Andriamanitra présent eo anivontsika, na dia efa manana le maha transcendant azy ary dia eo anivontsika miaraka amitsika. Tsy misy distance, tsy misy elanelany, fa miara-monina amitsika. Zay le maha Emmanuel azy. Fa ho andry zareo rehetra dia inaccessible le Andriamanitra. Tsy azo atonona le Andriamanitra. Ary ty ny tena enjana amin'ny toe-tsaina théisme. Un Dieu qui écrase. C'est un Dieu inaccessible. Andriamanitra mampatahotra. Tsy azo ifaneraserana. Izay nefa ny mahatonga antsika mivavaka. Maninona anao mivavaka? Satria na de eo aza le fahefan'Andriamanitra, na de eo aza le souveraineté. Io masy le mahatonga le resaka hoe fa inona moa ny antony mbola hivavahana fa efa fantatr'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Maninona ny soratra masina tena mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Fa maninona tsy tonga de manasitrana avy hatrany Andriamanitra? Asa azonareo le fanontaniako. Maninona tsy tonga de hoe ianao zany mivavaka de indray mandeha de vita. Maninona tsy tonga de Andriamanitra ny mamonjy le olona, fa maninona nasainy hoe mifampivavaha ianareo. Ny dikan'izay de zao, satria le Andriamanitra c'est un Dieu relationnel. Andriamanitra te hifandray amitsika. Mametraka an'izay espace zay Andriamanitra, satria Andriamanitra azo atonona izy. Fa le théiste de c'est un Dieu puissant. Ary zay na mividianako an'le reto hoe Andriamanitra mahagaga. Mahagaga izy, avopetraka izy, kanefa iva fijery. Andriamanitra midina miara-monina amin'ny olony ety ambany masoandro. Zay ny Andriamanitsika. Ary zay no iantsony atsika hoe mivavaha. De ity koa ny zavatra anankiray. Mahazatra atsika moa de hoe Andriamanitra tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay tsy zay. Ina moa le tianao lazaina hoe Andriamanitra tsy miova? Mety hoe fidélité de Dieu angambany. Mety hoe Andriamanitra mahatoky, mariny zany. Fa misy koa manana eritreritra ohatry zao hoe Andriamanitra tsy miova am'izay fanapakeviny efa niraisiny, fa rehefa zay de zay. Tena marina ve zany? Raha izany Andriamanitra de Andriamanitra tsy famindram-po izy. Fa ny Andriamanitra ny Baiboly zay vaky kosa aloha de Andriamanitra mety miova hevitra. Anome ohatra anareo tamin'ny safodrano. Handringana ny olona aho Andriamanitra fa tena ratsy ny olona. Efa toafakatra ty amiko ny fahotan'ny olona. Rehefa vita ny safodrano de izy indray nanenon'Andriamanitra ary ny teny hoe tsy handringana ny olona intsony aho satria efa ratsy hatramin'ny fahazazany fony. Zay koa tamin'ny Jona. Efa niteny tamin'ny Jona izy hoe ho aringako Ninive. Kanefa mandehana ihany ianao, jereo tsara, ny planina an'Andriamanitra zany de efa hoe ho aringana.
zay ny décision, zay ny décret an'Andriamanitra, zay ny décision n'Andriamanitra, tsy azo ivalozana. Kanefa na de eo aza zay décret n'Andriamanitra mbola niala nenina izy naniraka ny jona. Izay ange nahatonga ny jona tsy nety nandeha, tsy hoe jona kamla, tsy hoe jona mitovy amintsika le mpitoro filazantsara irahana manao ny asan'Andriamanitra de hoe aloka aloha rapitso, aloha afaka pitso, tsy zay. Fa nahatonga ny jona tsy nandeha de zao ozy jona hoe fantatro tsara ianao fa raha vao ambara am'ireo firenena reo ny fahotany ka mibebaka izy de iova hevitra ianao, est-ce qui s'est passé? Tsy miraty mihitsy le jona azafady. Fa vao nanambara i jona de naninona ny mpanjaka ny Ninive mihitsy no ny antso fibebahana ary nanao akanjo malailay ary ny fona ny firenena ray manontolo. De ony voasoratra ao amin'ny boky zay milaza ny tantaran'ny jona sy tao Ninive, ary dia nanenina tamin'ny fikasany handrava ny tanàna Jehova. Nanenina ary nivadika tamin'izay fikasany handrava, satria le Andriamanitra de tsy Andriamanitra miécraser ny olona fa Andriamanitra te hamonjy ny olona, ary nyporofony zany manirak'olona izy. Ohatr'izay koa tamin'ny Mosesy, asa raha tadidinareo taorinan'ilay sarin'omby volamena tezitr'Andriamanitra tam'le vaudor, de ozy Andriamanitra hoe ho aringako ny zanak'Israely. Hanao fanekena aminao ry Mosesy, dia avy amin'ny taranakao indray no anaovako fanekena vaovao, zany hoe Andriamanitra il était prêt, il était sur le point de rompre son alliance avec Abraham. Hoe tena maditra loatra ty firenena ty fa aloha aringako, de ianao no vidiko sy ny taranakao. De hoy Mosesy, tiako be io tantara io, raha aringanao reo olo reo, azo Mosesy ataony eny nanararoatra hoe occasion be ty za zany lasa zandray zany no patriarche. Za sûr raha raha isika teo amin'ny toeran'ny Mosesy de hoe aloha misy ranga entre atsika sy anao va aloha reo faty any. En plus Mosesy sanandro mahazo daroka foana, manino zay no entinao aty anefitra ty, manino zay ampijalianao ty fa tsy fasany alevenanay any Egypte, mofo tony foana, menina maraina atoandro hariva. Raha tsika angamba teo amin'ny toeran'ny Mosesy tonga de aloha tokoa ranga aringanany fa tena tsisy lana azy reo olo reo. Fa ho Mosesy, raha aringanao reo, inona ny vava ataon'ny Egyptianina sy ny olona hoe mba nafahan'i Jehova tany Egypta ihany hony zany Israely zany fa naringany tany anefitra. Ka de mangataka aminao izy Mosesy, aza ringanao izy. Ary mbola nampiny ny argument ozy Mosesy. Raha tsy mety nefa ianao, satria fantatry Mosesy tsara fa Andriamanitra izy, ary Andriamanitra manana ny fahefany araka le tenitsika hoe mova Andriamanitra mbola mety hiova amin'ny heviny, tena miova hevitra Andriamanitra, ary zay ny mahasarobidy an'Andriamanitsika. De hoy Mosesy hoe raha toka tsy hiova hevitra ianao de zao ary fa fao boky ny fiainana ny anarako. Henjana be zany négociation ny Mosesy zany. Il était prêt que son nom soit effacé sur le livre de vie, dans le livre de vie. Dia ony soratra masina ary dia niova hevitra Andriamanitra. Izay le espace n'Andriamanitra mety miova hevitra zay, izay no ahafahantsika mivavaka sy mitaraina aminy hoe Andriamanitra tsy hoe efa figé mialoha, tsy hoe efa les dés sont joués aux jeunes vazaha, fa mbola misy marge de manœuvre. Eo amin'io marge de manœuvre io no mahatonga atsika hoe hivavaka, satria nahoana rainao io ary azonao hitalaona, ary azonao hitalaona isanandro. Zay ny antony anaovantsika ny alitaram-bavaka. Amin'ny sasany mety fandanimpotoana zany, fa mitalao ny famindrampon'Andriamanitra tsika, satria ny Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra miécraser ny olona, fa Andriamanitra mifandray amin'ny olona. Ny teista nefa dia mahafinaritra azy zany zany mahita Andriamanitra tratrevatreva, Andriamanitra tonga de tsy refesy mandidy fa tonga de hoe zao. Noho zany raha hoenao zany mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mety hiova hevitra, dia lasa mialatsiny am'le teny vary aminana mi-idôlatrer an'Andriamanitra ianao zany. Andriamanitra averiko foana Andriamanitra de Andriamanitra fa tsy sampy. Inona ny mahasamihafa ny atao hoe sampy sy Andriamanitra? Ny sampy de tsy miova fa eo sarivongana izy ka. Zay nandro fetanao azy tamin'ny voalohany iny ihany hoe ataonao lavalava izy, ataonao boribory izy, ataonao carré izy, de mipetraka eo iny de tsy mihetsika ao tsony mandrakizay de zay. Ary tsy manatona anao izy fa ianao no manatona azy. Zay ny
karakteristikany sampy, ianao no mamaritra azy, ianao no mametraka ny formany de izy io, de avy eo ianao ndray mbola manatona azy. Fa ny Andriamanitsika kosa dia izy manana ny maizy azy zay tsy ianao namaritra azy. Ary tena sarobidy ny afantaranao zay hoe izy namaritra ny tenany fa tsy ianao namaritra azy. Noho izany tsy afaka ny anatona azy ianao amin'ny maizy azy ianao, fa izy no manatona anao am'izay fotoana zay. Zay ny maha-Andriamanitra azy. Ka noho izany ilay fiheveran'Andriamanitra ohatra hoe Andriamanitra zany tsy afaka hiara-ory amin'ny olona. Zany masy ny toe-tsaina teista. Tsy misy zavatra zay manohitohina ny fony, tsy mety ho maratra ny fony, tsy mety malahelo izy. Nefa de mazava ny soratra masina fa misy fotoana Andriamanitra malahelo. Tsy mampiontsona azy ny zavatra mitranga eto am'izao tontolo zao. Sy ny sisa sy ny sisa. Ao amin'ny teista koa de manana le toe-tsaina hoe efa Andriamanitra nametraka ny rafitra rehetra eto am'izao tontolo zao izy de noho izany na ny fahefana misy sy ny lalàna misy dia tsy maintsy manganaiky an'izany ianao na tianao na tsy tianao, ary tsy azo kasiana, tsy azo ovana izany. Isika nefany de ny rahana hoe nareo ho fana sy ny tany ho fahazavana zao tontolo zao, ary ny rahan'Andriamanitra tsika pour faire bouger les lignes, fa tsy fatalista hoe ka efa zay no fiainana ka tsisy azo atao fa efa zay le fiainana. Non, tsy ny tany no midikte atsika zay tokony ataotsika fa Andriamanitra zay nahary azy, ary ianao zay apetraka Andriamanitra ho vavolombelona eo dia nomeny zo sy fahefana hanovany zava-misy satria Andriamanitra no tompony. Fa tsy ny natiora no miimpose ny lalànany amin'ity tany ity fa Andriamanitra. Ary farany azadino fa io lay Andriamanitsika io lay nyteny hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra any amin'ny Apokalipsy any amin'ny farany. Ka ny fanavaozana de anisan'ny asan'Andriamanitra. Fa ny amin'ny teisma de hoe rehefa izay de izay, tsy azoko tiana intsony, ohatran'ny hoe lalànany Mediana sy Persiana. Ny Andriamanitsika de c'est un Dieu de mouvement. Zay ho any maha-trinité azy, tsy Andriamanitra figé, tsy Andriamanitra immobile, Andriamanitra mietsika, Andriamanitra manova zavatra, un Dieu de la transformation, ary Andriamanitra mametraka ny lamina am'izay tiany isaky ny fotoana. Izay ary ny fampianarantsika indray amin'ny androany, misaotra anao naharitra manaraka izany. Alohan'ny amaranantsika fotoana ary dia andehantsika hiaino hira anankiray. Andriamanitra izy dia fitiavana, esory ao anatin'ny sainao le Andriamanitra ohatrany hoe tyran, Andriamanitra dictateur, Andriamanitra manjakazaka. Zay mantsy matetika ny sary eo an-tsain'olona rehefa indray mandeha nanao alohan'ny amaranako ny fampianarako ty, nampianatra tamin'ny toerana anankiray mbola tany Madagasikara, dia mitondra taratasy aho de crayon sy crayon de couleur. De ho za manao ny olona zay nanatrika le fotoam-pavana. Soraty manaovanareo dessin mirepresente an'Andriamanitra. Ohatrany ahoana zany Andriamanitra zany amin'ny conception-nareo ao an-dohanareo ao. Majorité ny olona rehetra dia manana conception an'Andriamanitra masika. Andriamanitra tsy azo atonona. Andriamanitra mametraka hoe ka atao akory fa zay ny lahatra. Efa zay de zay, de tsika manaiky fotsiny. Zay ve le Andriamanitra ny Baiboly? So de zay le croyance populaire. Fa jereo ny tantaran'ny Mosesy, tena fahamasinan'Andriamanitra tsy misy mihoatra ny tamin'ny Mosesy kanefa Mosesy nahavita, tsy hoe nahavita fa Mosesy nafaka ny expérimenté an'izany hoe Andriamanitra niova hevitra zany. Jereo i Abrahama, raha misy 50 marina aza ringana, raha misy 70 marina, raha misy 30, 20 farany 10, natahotra ihany Mosesy hoe efa tafahoatra ngamba ny fangatako, kanefa ataoko ihany. Satria fantatra Abrahama fa io Andriamanitra an'io afaka miova hevitra.
ary mbola navaliny Jehovah azy de ny hoe inona moa no afeniko any Abrahama mpanompoko. Isika nefa mieritreritra hoe c'est le secret de Dieu, tsy azo idirana fa efa an'Andriamanitra zany dia avelao ao. Non, tena afaka miditra mihitsy ianao ao anatin'ny atao les secrets de Dieu. Hébreu laza zany aoka tsika hanana fahasahina hiditra ao amin'ny ny efitra masina indrindra, hanana fahasahina hanatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Tsara be le verset zay aoka tsika hanana fahasahina hanatona ny seza fiandrianana. Marina fa tena masin'Andriamanitra, marina fa manana fiandrianan'Andriamanitra, marina fa manana ny voninahin'Andriamanitra, fa toy an'le fehezanteny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Raison de plus rehefa tonga Jesosy vita ny famonjena niakatra ao kavanany ray izy manana accès ianao hanatona n'io seza fiandrianan'Andriamanitra io. Averiko foana zay. Nahoana ny zanak'Andriamanitra no miafiafy tsy manatona ny ray fa ohatrany mipitrapitra eny amin'ny sisitsisiny eny. Fanasananao zany zay. Zay araka ny irandrindra raha mamonjy Andriamanitra izy de fitiavany. Azadino zay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Andriamanitra fitiavana iana kami hevitra minombana ety raha mifomaraina izay de tsy afaka ambavanande ampoanay ny fahasoavana ramara na mipanika miandrona ety ianao no masoandro miaviany ania imiririny na mandamety ianao no kitana hitantana ni kailana Sami pululu campurna yawe isahai andi atujana Anjamanisha fitiavana iana Anitantana midiana ety Rantimbinya Junyarina Mula tukana Liberanane Ampuana Mifasuavana Ramara Nami Balita Yanjuna Yeti Yana Lumasuadu Yaviani Rania Limirini Namanda Breti Yana Uchitana Itantana Mikaila Makaiva Fatata Sanipulu Champuna Yawe Isahai Adia Tujana Vavakisika matoky anao zay Andriamanitro ary ny tena marina dia misaotranao afaka manome anay alalana
sy fahefana afaka hifanerasera aminao mivantana satria Jesosy Kristy zanakao mihitsy no miteny fa mandraka ankehitriny de mbola tsy nangataka tamin'ray ianareo mangataha de omena tahaka ny ainan'ny Mosesy izany mandrakariva ny fanerasera sy ny fampikasokasoka akaiky taminao nahita ny atsarany zany fiarahana aminao zany ary tena sahy nangataka mihitsy ka natonga anao niova hevitra tamin'izay fanapaha-kevitra ao aza tsy misy Andriamanitra manaiky ova hevitra zany afa-tsy ny Andriamanitra ray satria tia ianao ary porofo fa ianao mihitsy ny vonona ifampidinika ianao mihitsy no miantso hoe avia ary fandahatra isika ho ianao fa namena tahaka ny jaky ary ny fahotanareo vonona ianao ny fandahatra aminay na dia efa diso zahay iza zany Andriamanitra anaiky ifandahatra amin'ny olona efa diso zany tsy misy fa avy hatrany tonga de ny kanota no mianjero ambon'ny loha avy hatrany tonga de ny sazy no mianjero ambon'ny loha fa ny Andriamanitra mbola hoe avia ifampandinika isika zany hoe vonona ianao ny hamafa izany ota mavesatra zany ho toy ny tsy nisy vonona ny ova hevitra saotra noho zany fitiavanao zany ary aoka hahatsapa ny asarobidiny zany ny zanakao rehetra ary ho sahy hanatona anao ampifaliana manomboka izao saotra ray amen de samita in'Andriamanitra araky ny teniko teo hoe efa mandeha amin'ny YouTube zany dia omeko anareo ny roy ahafahanareo mijery zany ray ao amin'ny gropitsika rehefa vita izao fandarina izao zay ary fa de mame fotoananao raha pitso ndray amin'ny vitokana raha sitrapon'Andriamanitra elo mato